Izay no mahakasika ny fa izay indray koa no ivadiantsika lafim-baovao afa-tanteraka indray eo amin'ny lafiny politika. Tokony hosoloana ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement araka ny hevitra izay nenty ny fikambanana Tamami. Entina ihany koa hirosoana amin'ny fampandrosoana dia tokony andraindraikitra manoloana an'izany ny fitondram-panjakana. Ary hoetrany kosa ny fanazavana mahakasika an'izay. Nisy ny ezaka vitan'ny gouvernement saingy ampy izany hoy Tamami. Fotoana tokony andraisan'ny filoham-pirenena andraikitra izao ity fikambanana ity ary hanovanan'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement. Nanolotra olona iverin'izy ireo fa mendrika ny tena ho tendrena Prime Ministre ny Tamami. Nametraka ny atota taratasy mikasika izany teny amin'ny lapan'ny Amboditsirohitra mikambana tamin'ny Tamami. Ka ny lieutenant colonel Rabemanatsoa Georges no tohanan'izy ireo Prime Ministre. Manana didy ny Tamami. Manana didy ifamitanana amin'izany fitondram-panjakana amin'izao fotoana izany satria firenena raha manana izy ity. Tsy izay Tamami mihitsy no andeha hosakana amin'izany hoe afampandrosoana ataony ny programanasa ny fitondram-panjakana. Fa amin'ny mampanohatra anay aloha dia mitsikera zay rehefa mizaratra tsy mety ary miteny koa zay rehefa misy ezaka ataony fitondram-panjakana raha tsy tenitsika atao anatin'izay hoe tanteraka iny zany ny 11e fête izay ho klasinay hoe ezaka nataon'ny fitondram-panjakana atariny fleur de Matiana na dia somary tara na fatokavana 11e fête zay dia efa ezaka zay aloha fa ny rarina dia mba hitombotombo bebe kokoa satria mbola lavitra ny ezaka mbola tratrarina ka tsy andran'izany tsika fa tonga ny fotoana tokony andraisan'ny filoham-pirenena fanapakevitra entitra ho an'ny firenena dia ny fanovana ny gouvernement tarihan'ny Ravelonarivo Jean izay tsy tokony andrasana kidrasandraso satria ny firenena iramanana dia mitaky vokatra ny vahoaka mitaky vokatra ihany koa ny mpiara-monatoka ka ny fisinay manolotra olona izay klasina ao anatin'ny hoe mpanohatra ny Tamami dia mametraka ny sehatra ny demokrasia. Araka izany manohana ny firosoana amin'ny fanovana ny gouvernement tany Tamami ary heveryn'ity fikambanana ity fa gouvernement misokatra amin'ny hery politika eto amin'ny firenena manatin'izany ny mpanohitra no tokony apetraka.